Isang tinakwisan, fenotizan, inindran fainti, fukuliti Jesu, lumatulog Tuhan, uawang sila, tiada Sono ametrako ny fiainako hatramizao hatrizao izy ilay mpiaino ny tarainako ray tsy mety miova ny fitiavana mahali truduri izy nurianterako ani mandrakiza fiainana mino afany hoavy favolahatra sady nosainina ampio ny foko mba hatoky anao
jakija Jesu no ametrahako ny fiainako Safidiny foko ma sesasi tumpuna izao tontolo izao ranandinika ny hilasary ny hoavy resy lahatrao Jesosy Fizino ny tantanany diko tsy nanary ay raha tojoa ty sarotra Fizino nandray ny tanako na mihinay taminy sandrikio Nibitsika mangina tao ampoko izy ilay mpamonjy tena Vanuna tulunyai Titunyani zao Tuntului zao metilu Maricha Wani Deus ai minu Wani Zeso Zai ni suluni he Sinanari aira tujua Isalucha Fizinu nandray ny tanako Lami hinaitaminy ny sandrikio Nibitsika mangina tao ampoko Izy ilay mpamonjy tena
ianao raha te ho vavonjeny omanadian'izao raha tsy mandray any Jesosy mpamonjy ity la ho very ianao Jesosy no miady Jesosy no miady ho anao koa apetrao amin'ny entanao fay sy no miady ho anao iza rehetra misakana izorana bahoany dia horesena sy maintsy horesena fay sy no miady ho anao miady ho anao miady ho anao olona maro no manantena sy mahatokitoko fa Jesosy tompo no any mpamonjy lana fiainanako miady ho anao miady ho anao azo antoka ny famonjenao an'izay mankato ny didy folo tsy misolosolo mana radiany Jesosy miaravantsika rehetra tonga amin'ny fotoana fianonany tenin'Andriamanitra amin'ny ty hariva ity mangitakitaka tokoa araka ny voalazan-dranabavy teo satria andro farany amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra amin'ity hariva ity ry havana malalaisany 70 andro izay taona nidina tahaka ny fiara manidina any ambony any ohatra ny voamaly tsika nanomboka dia tapitra sady androany hariva ny fianonana izany tenin'Andriamanitra izany asa irareo isy nanaraka vaovao fa nisy asa fampiororona maleriva teo amin'ny Champs-Élysées ary za miasa rehefa avy nanatrika ny fotoana teto ary en ligne ary tamin'iny fotoana izay nitifirana polisy iny mihitsy nahitako azy teo amin'ny internet mise à jour asa fampiororona teo amin'ny Champs-Élysées tany Paris polisy anankiray maty teno eo anankiroa naratra mafy ary nisy ramatoa anankiray izay tratran'ny balle perdue victime zany asa fampiororona zany tsy fantatra hoe inona ny tao an-tsain'izay ramatoa zay angamby izy laza hoe raha mateo amo dia inona ny zavatra tranga fa maty moa zany fa satria tsy maty ahako sao dia mba misy lesona re zay tian'Andriamanitra avy taina taminy ilay polisy anankiroa koa mety nanontany an'izany teny zany fa manontany tena ry havana ilay namana mpitandro ny filaminana izay namoiny ainy tamin'ny fotoana eo hanahoana an'Andriamanitra rery any mahafantatra an'izany ry havana malalaisany anio ny fotoana ny rampitso tsy fantatra aho satria tsy atsika izany ry havana malalaisany ary zay no hatongavantsika eto isakarivo ary mifarana androany hariva ndresaka taminareo ny momba ny filazana an Jesosy ny tenin'Andriamanitra filazana an Jesosy izay ny mpaminany no manambara an'izany milaza manao Jesosy Kristy ny mpamonjy ny tenantsika dia ndresaka ny amin'ny filazany Jesosy sika i Jesosy mihitsy no milaza témoignage ny Jesosy ry havana malalaisany izay ampitainy amin'ny mpaminany mba ho ampitainy ny mpaminany amin'ny vahoakany zavatra anankiray zany reo filazana an Jesosy sy filazana Jesosy ary ny teny miverimberina teto dia hoe tiantsika Andriamanitra Jesosy dia Andriamanitra tiantsika Andriamanitra saingy retsika ihany koa fa i Jesosy io dia tsy mpamonjy fotsiny mpamonjy izy fa tsy mpamonjy fotsiny ry havana malalaisany sady mpamonjy izy mitompo tsy azontsika sarandro io zavatra anankiroa reo
satria matetika mantsy dia manizingizina ny amin'ny mahampamonjy fotsiny sika rehefa mamonjy Jesosy ary misy aza milaza mihitsy hoe universel ny famonjena zay le antsondra reo universalisme ka na mpivavaka na tsy mpivavaka na mpanompo sampy na tsy fantatro ny toetra sy ny karazana dia ovonjen'Andriamanitra daholo ny olona rehetra na dia ny olona tsy teo any an-danitra aza dia ovonjen'Andriamanitra daholo dia hoy isika ho lasa helo andreny olona ireny ny lanitra ka mba tsy hahelo ny lanitra andreny olona ireny dia tsy afaka mamonjy ny olona rehetra tiana olazaina hoe tsy afaka miforce ny olona rehetra ho any an-danitra Andriamanitra fa safidiny tsirairay ny miroso amin'izany famonjeny Kristy izany. Io Andriamanitra io dia milaza aminao izao mpamonjy maty eo amin'ny hazo fijalena ary manohy ny asa fisoroana fanelanelanina ao antsika ao any an-danitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fitsarantsika dia ho avy indray izy hitondra ny valim-pitsarana saingy io Jesosy mpamonjy fanelanelana io dia tompo ihany koa ary ny tompo dia manana mpanompo ary ny mpanompo dia natao an'inona hanaraka ny baiky ny tompony ary Jesosy dia nilaza manizingizina mihitsy raha tia ianareo raha mpamonjinareo aho dia tandremo mididika ny tompo dia milaza amin'ny mpanompony ny zavatra tokony ataondriavana ary ato anatin'ity boky maintimainty ity zany sitrapon'Andriamanitra tia no tanterahany zanany zany ary tsy amin'ny herin'ireo olona mpanompo no ahafahany mantanteraka azy fa no ny fahasoavan'Andriamanitra no ny hery avy amin'Andriamanitra izay momba azy ireo mandrakariva satria na ny fanamarina na ny fanamasina hotsika dia samy asa an'Andriamanitra avokoa filazana an' Jesosy sy filazana Jesosy izay mbola toizantsika ihany androany arivo amin'ny hoe lazako aminao marina tokoa aneo nao izy raha misy simy ray amiko dia atao inona arina any ivelany izay le hoe negatif zay miba be zay saingy ny ten'Andriamanitra hotsika dia tsy miba fa miabo ina le miabo raha amiray amiko ianareo dia ahoana ozy izy mitoetra ao anatinareo ny teniko dia ahoana hoe angatao zay tianareo angatana na inona na inona fa ninona ho tonga aminareo zany tsy tianareo hoe zany rehavana amilalaisany tiako be an'izany raha amiray amiko ianareo mitoetra ao anatinareo ny teniko le filazana Jesosy sy le filazana an Jesosy raha mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona na inona na inona na inona raha tsy mandainga le olona ny lazan'io ry havana dia ho tonga aminareo zany ary za mino fa tsy mandainga izy tsara ny Andriamanitra ry havana malalaisany andramika izao fa tsara Jehova ny voalazan'ny ten'Andriamanitra io dia avy amin'ny jauna toko 5:10 izay ho velabelarintsika kely eo rehefa avy eo ry zareo jiosy tamin'izany fotoana izany izay nitenenan'i Jesosy an'io teny io satria tamin'ny mpianatra no lazany izany dia azatra ary io no asany ary foto-tsakafony io foto-pisotro moa zany ny tena marina satria ny divay sotroina foto-tsakafony fisotrony io rehefa miteny Jesosy hoe ny tena voaloboka ary ny ray no mpamboatra dia avy hatrany tonga dia efa mivantana any amin'ny fon'ilay olona mihaino zany ary azony tsara zay tiany ambara Jesosy manao hoe misy fotoana izay anapahana ny rantsany voaloboko ary tena fanaondrareo zany io izy io manapaka izy io saingy ny manapaka dia na manary ary vaketsika eo le andalateny manary azy dia ho maina dia hodorana amin'ny afo na manapaka manadio miprune hoy ny voalazany zareo frantsay amin'ny teny malagasy miprune iny zany manadio mba hisiany vokatra maromaro kokoa avy amin'izany voaloboka zany zao ny lazain'i Jesosy izao ny tena voaloboka
ny raiko ny mpambotra voaloboka zany. Ny sampandrehetra ho amiko izay tsy mamody atao ina ozy izy esoriny, fa ny sampandrehetra zay mamoa kosa de amboariny na dioviny. Efa mamody mbola ataony inona ihany, amboariny sy dioviny ihany, mba ninona hamo bebe kokoa. Lay kokoa avy amin'ny baiboly teny malagasy any linina na dika koa dia lasa hoe koakoa, fa ny amin'ny tivozoro tegna hoe kokoa. Andrasan'Andriamanitra ry havana tsy vitany hoe mamokatra isika, fa maninona mamokatra bebe kokoa. Misy fotomorona zany. Efa madio anareo izy no niteniko zay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary zao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy, de toy zany koa ianareo raha tsy miray amiko. Zany hoe sampam-boaloboka zany raha misaraka amin'ny Kristy de tsisy voaloboka mipoitra mihitsy eo. Izay voaloboka ao izy. Jesosy eo. Ianareo ninona sampany. Izay miray amiko ary izao aminy de mamoa be izy. Fa raha misaraka koa amiko kosa nareo de tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko ny andininy faheniny de atao ina izy? Arina ny ivelany izy tahaka ny sampany de malazo. De atao inona? Angonina. De atao inona? Atsipy ao anaty afo. De maninona? De may. Tsy mamperitreritra anareo zavatra ana ve zany? Le afo be ngeny tiany olazaina amin'izany, atsipy any amin'ny afo be. Ary tsy mampitahotra anareo andro any hariva ny anamalana malala isany. Fa filazantsara ny toriana. Ny filazantsara de misy ny afo be ry havana. Filazantsara zay. Misy ny afo be, saingy misy ihany keo ny paradisa ny fiainana mandrakizay. Azo andehanana, azo antsirana. Angonina izy de atsipy eo anaty afo, de ho may. Raha miray amiko ianareo Jesosy ka mitoetra ao anatinareo ny tenika, de angatao zay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany. Indiny favalo, izany no ankalazana ny raiko, mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Mazava nolazainy Jesosy, ankalazana ny ray rehefa mitondra vokatra isika, ary tsy vitany mitondra vokatra, fa vokatra manahoana? Vokatra betsaka. Ary amin'ny alalan'ny fitondrantsika vokatra betsaka io ny voalazany tenin'Andriamanitra no ahafantarana fa ino ianareo? Mpianatro ianareo. Raha mpianatra tsy mitondra vokatra mihitsy zany dia mbola tsy tena mpianatra izy. Ary zareo efa nitsipihako ny akamaroan'ireo tenireo, mira fa misy hafa akoatrany zay nitsipihako mbola tsy tokony ho tsipihana. Ny sasany moa zany dia anitalika mihitsy ry havana malalaisany. Tena mavesa-danja ara-teolojika, ara-panahy mihitsy reny teny voatsipika ireny. Hamoaza anareo ka ho tonga mpianatra ianareo. Ny vokatra, misy point vitsivitsy stonina avy amin'io andalan-teny eo. Ny voalohany indrindra ho isika de mila mitondra vokatra isika. Satria izay tsy mitondra vokatra na tsy mamoa de voalohany indrindra atao ina izy? Tapahana izy. Tapahana hiala amin'le voaloboka izy. De ny faharoa atao ina izy? Arina ny ivelany izy. De ny fahatelo atao ina izy? Dorana amin'ny afo izy. Mila mitondra vokatra isika. Manaraka an'izay, izay mamoha na izay mitondra vokatra de mbola amboarina ho isika. Mba hampanina azy? Hamokarany bebe koa. Mila voatsiary ve io Andriamanitra io ry havana malalaisany? Ny siny vokatra rehefa sarotra de mbola mitady inona izy? Vokatra bebe koa. Ary zay ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Rehefa mitaky Andriamanitra dia iny fitakiny iny midika hoe isy zavatra ataony miaraka amin'iny mba ahafahantsika manatanteraka an'izany. Izay le fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Fa raha ny herintsika samy rery dia tsy ahavita na inona intsika. Na voanina poara anankiray tsy hipotra eo.
raha ny herin'ny tenantsika no heverantsika hamokarana voninahitr'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka manatanteraka an'izantsika. Maneho na manam-pirofo ary io avy amin'ny baiboly teny anglisy New International Version izay mahadika koa izay voalazan'i Jesosy. Tsy vitany ho tonga mpianatra ianareo satria efa mpianatra nareo, fa hoy izy maneho na manam-pirofo amin'ny alalan'ny fitonana vokatra zany fa mpianatra. Ny vokatra no pirofo fa mpianatra Kristy isika. Mila mitondra vokatra isika. Ny faharoa, ahafahana mitondra vokatra hoy Jesosy dia mila manino isika? Miray amintsika. Mila miray amin'ny Jesosy isika. Ary tsy vitany miray amin'ny fotsiny fa mila amboarina. Misy hira mifirana amin'ny teny malagasy hoe amboary a Jesosy mba ho toanao. Mila amboarina isika. Izany hoe mila manana le disposition amboarina isika ary zay le nanaovantsika fanoharana ny amin'ny hoe tanimanga. Tanimanga mbola marefy, mbola malemy, azon'ny mpanao tanimanga atao fasonina zany araka ny tia nanaovana azy. Andriamanitra ny mpanamboatra tanimanga, mpanamboatra vazy, fa isika dia tanimanga. Ry havana, io masoandro io io masoandro io dia manao zavatra anankiroa. Ny voalohany resaka tanimanga tsika, manamafy tanimanga. Ny faharoa ny dobera. Fantareo ny zavatra mitranga rehefa asian'ny masoandro ny dobera. Ilay Andriamanitra fitiavana dia Andriamanitra marina, kanefa ihany koa Andriamanitra mamindra fo. Na iray na iray. Ny tanimanga resahana eto tsy ilay tanimanga asian'ny taramasoandro akory ka tsy ho azo amboarina intsony, fa ilay tanimanga izay ho azo amboarina. Amboarina mba hanana ny toetran'Andriamanitra. Ny fahatelo dia ny tombontsoa amin'ny firaisana amin'ny Kristy. Tombontsoa amin'ny firaisana amin'ny Kristy. Hoy Jesosy manao hoe angatao izay tianareo angatahana. Fa omeny zany. Teny fikasana lehibe zany ry havana amin'ny isany. Mila mitombo isika. Mila mitondra vokatra isika. Ny ten'Andriamanitra dia mazava mihitsy. Dia zao Petera faharoa toko faharoa ka ny andininy faharoa. Tahaka ny zaza voateraka hozy izy. Inona moa sakafo ny zaza voateraka? Mena ronono. Maniry ronono mpanatsy misy fitaka. Mba hitombonareo amin'izany ho famonjena. Tsy nisy zaza voateraka avy hatrany dia omena katsaka ry havana malalaisany. Omena ronono izy. Tahaka an'izany ange ny olona vao atao batisa rapito zany zaza voateraka. Fa rehefa mihinana an'izany, misotro an'izany ronono zany izy, dia andrasana ny itombony. Ary le fitombona dia tsy mitombotombo fotsiny fa tia resaka ara-panahy, tia ry havana malalaisany. Mitondra makamy n'inona izy? Makamy famonjena. Makamy famonjena. Ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo ka ny andininy faharoa. Ronono meko anareo fa tsy vetika anao i Paoly. Satria tsy mbola natanjaka nareo tamin'izaho tany, tamin'izy nanao ny voyage missionnaire faharoa io. Dia nandefa epistily ho an'izy ireo izy. Ary ny antony nandefasany epistily dia ny raport tonga tamin'ny any fa tena mbola tsy ao le ara-panahiny membre fiangonana tany Korinto hoe osy Paoly manao hoe ronono meko anareo ary efa firitaona zay nanatanterahana an'izany dia mbola tsy mitomby ihany nareo, mbola tsy matanjaka ankehitriny nareo izy. Ary dia misy tokoa membre ny fiangonana efa 10 taona 20 taona dia mbola iny ohatran'ny zazakely vao natao batisa iny ihany mbola toe-panahy ry havana malalaisany. Andrasan'Andriamanitra nisy fitombona ara-panahy amin'ireo vahoakan'Andriamanitra. Efesiana toko 5 ka ny andininy 5:10. Ahoana hozy izy? Mba tsy ho zaza intsony isika. Mba tsy ho zaza intsony isika. Ary ny Hebreo toko 5 ka ny andininy 10 ka hatramin'ny 20 ny andininy voalohany. Dia hozy izy.
manateny maro zay ho lazaina aminareo, sarotra ambary zany kanefa de lazaina ihany izy satria nahoana no mahasarotra azy, ladalova sofinareo. Antena marina le teny sarotra fa le sofin'ny olona ny landalovana de tsy henony tsara angamba hoe inona ny tena tiany ho lazaina. Na de tokony efa mpampianatra azy ianareo no ny fahelan'ny andro. De ahoana ozy izy? Mbola mily zay mpianatra anareo ny abdi-pianarany ten'Andriamanitra andray. Efa tokony ho T12 nareo mbola T2 na T3 ozy izy. Efa era toy izay tokony ho mendronono nareo. Fa tsy vetikanina. Fa zay rehetra mivelona amindronono de tsy zatra miteny fahamarinana satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina. Koa ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratra. Aoka ilaozantsika ny abdi-pianarana ny an'ny Kristy. Aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray. Aoka ilaozana re ny abdi-pianarana e. De aoka androso, aoka hitombo ho amin'ny tanteraka, ho amin'ny maturité ara-panahy, famatorana ara-panahy, fa tsy hiverina any amin'ny abdi indray. Ny apôstôly Paoly dia miresaka mampiasa an'ilay terme teknika hoe métamorphose. Isika izy dia tokony himétamorphose. Miovy zany. Romana 12:10 aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, ny tsipihako mihitsy. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Ahoana ozy izy? Miova, aoka himétamorphose. Amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Métamorphose ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ambaran'ny apôstôly Paoly. Manao ahoana? Tsara. Dia manina ihany koa? Ankasitrahana. Dia manina ihany koa? Marina. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao ao anatin'ny fitombony zany ry havana malalaisana. Raha ohatran'izao taloha dia mila métamorphose. Dia ohatran'izao raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa vaovao reo. Sitrapon'Andriamanitra dia tsara, dia ankasitrahana, dia marina. Alahelo mahita an'ireo tanora nandehan'i Madagasikara azy. Lavana, lehilahy io resahana io. Lavana ty akavanany ty. Dia asiana zavatra boribory zay dia indray miantona ty dia indraindray aty dia indraindray aty. Izy ny apôstôly Paoly voalohany indrindra moa aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Ray zay. Ny faharoan'izay dia ozy hoe sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsara sady ankasitrahana ny marina. Tsara ngeza naturel. Zavaboary naturel zany ry havana malalaisany. Tsara nge zany. Nga misy tsara noho ny vitananahary ry havana. Ary faharoan'izay tsy atsika ny tena atsika fa an'Andriamanitra. Ko raha an'Andriamanitra aveza ny droit nazonao nandokan'io. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Ary raha tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo zao tsika dia tsara amin'Andriamanitra zany dia ankasitrahana zany, marina zany. Aoka haninona hoe hita métamorphose. Mila miova, mila mitombo. Inona no hitanareo eto? Fanday angamba io, chenille. Lasa maninona io? Jereo nge le métamorphose. Dia miverina makato. Dia inona ny hafarana? Lolo. Zay ve ry havana malalaisana? Izay ange le métamorphose kristiany. Tia taloha, ity azao. Ateny nataon'Andriamanitra illustration tsara be mihitsy le avy amin'ity fanday ity. Jereo nge le endriny. Le taloha io. Fa rehefa ato manahoana? Mahafinaritra ny zany mahita an'izao. Na ny endriny fotsiny ary ry havana malalaisana. Lesona lehibe io
directive be io fony vahiny ny mitombo de mitombo amin'ny fitolomana zany misy luta zany atao ao misy zava-tsarotra tsy maintsy atrehinao zany ry havana malalisana eo amin'ny fiainana ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10:9-10 ny apôstôly Paul de manao hoe tsy ho foana akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo tsy ho foana akory ny luta ataonareo tsy ho foana akory ny fikelezanainy ny effort mila effort ny fanarahana n'Andriamanitra ry havana sarotra nge zany miala amin'ny sigara zany ry havana asonao misy mpifoka sigara ty fa dadanay mpifoka sigara ary tsy nanambola izy ny vidianana sigara le antsiny hoe Melia bleu tamin'izany fotoana zany ndana ry se vidiany Melia bleu mikaramany izy de misy vola kely aminy avy vidiana sira sigara ndana ry se vidiany Melia bleu ary rehefa tsy manambola izy satria tsy nisy nanakarama azy de mitsipona reny le sigara arin'ny olona eny an-dalana iny izy ary zay tany ambany vohitra tany de vitsivitsy zany ny olona manambola vidianana sigara ka vitsy zany ninona ny sigara fanary tsy poniny reny sigara reny de avana malalisana de ataony inona finosiny amin'ny taratasy anankiray de foany ray satria nahoana tena sarotra be ny miala amin'ny sigara sarotra any zany ry havana andramo ange tena sarotra za aloha mbola tsy mifoka sigara ka de tsy mahalala an'izany fa nisy ny nanarana tamin'ny voalohany ozy izy de tena niodina ny tany aman-danitra niodina tany aman-danitra de tamin'izay de lazaony hoe mandrakizay ako tsy hikitika an'ity sigara ty tsony rehefa lasa membre ny fiangonana adventiste izy araka ny fantantarako taminareo tsy nieritreritra sigara tsony tonga de afaka sigara ray aman-dreny pasteur Elione afaka tsy nila plan de 5 jours vao niditra tao am-piangonana ny tongony de nijanona sigara ry havana malaitsany zay le fikelezanaina ry havana ary mila an'izany ny fanarahana ny Kristy ny fitombona amin'ny Kristy mila tolony tsy foana ny fikelezanareo aina noho ny fanampiany ny fanan'Andriamanitra nareo nisy tovolahy kely anankiray nahita fanday tao atotany nahafinaritra azy mitsy le izy de avy hatrany de nentiny tany amin'ny mama neny eo inony ty fanday io azoko tehirizina ve ty fa mahafinaritra azonao tehirizina io tsy maninona fa karakara ho tsara dia naka zinga kely izy jogo zany de nasiny rano tao anatiny de nasiny hazo de miaka midina eo amin'ny hazo io le fanday de lasa izy naka zava-maniry manao hoe zava-maniry ny fihinana io de natsatiny tao anatiny teo de hita isan'andro anandro le fanday mihinana an'le zava-maniry indray andro de toa manao fihetsika hafahafa le fanday miafany zany fanday zany de ola tovolahy kely mantsiny reny fa manino ny tirineny de le reny manakatra an'le izy inona kay le zavatra mitranga ry havana métamorphose le izy de nahazavainy reny manao raha ohatra ka hendry anao ka mbola afaka mitahiry ny zavatra io de ho hitanao fa io lolo zay nitehirizinao io dia hivoaka avy eo ninona lolo ifanday zay hitanao hoe hivoaka avy eo ny lolo tsy andriny mihitsy zany ry havana malalisana tsy andriny zany ary iry tokoa fa nanomboka nanao inona ny fiasan'iny cocon le fanday dia nivoatra to de nivoatra tsy hitatsony fa tao anatiny tao ry havana malalisana de andrasany isan'andro isan'andro eo mihitsy miobserve zany izy no inona zavatra mitrango indray andro de nisy lavaka kely zay nipotra teo de nianitritra le izy ary misy zavatra hivoaka avy eo nandrasana ka tsy tafavoaka ihany nandrasana ka tsy tafavoaka ihany hita loko hoe tena hafa noho ny le niditra tao ty hivoaka io tsy andro antsony ry havana malalisana lasa naka hety le boay kely hety atao inona hanampiana an'lay lolo mba hafahany maninona mivoaka tsy nilaza tamin'ny mamana izy fa hoetrany de no hitezany ary rehefa no hitezany
iny tokoa fa afaka nivoaka avy tao anatiny ilay tranony ilay lolo. Mibontsina le lolo riavana, ny vatany mibontsina, ary ny elany miraikitra amin'ny vatany sady ohatrany misy trandrano zany. Nandrasany, mino afa tsy ho ela dia aninona ozy izy? Hanidiny ty lolo ty, nandrasana ka nandrasana ka nandrasana ka nandrasana, tsy nanidina mandrakizay le lolo riavana malalisana. Efa rano dia nakany mamany izy, fa mama fa naninona tsy mety manidina ny loloko. Antaniny mamany, fa inona nataonao? Netezako mba ahafahany mivoaka avy amin'ilay trano, netezako. Dia netiny mamany nakany amin'ny mpanao siansy izy, mpahay siansy zany zay afaka manazava an'ireny zavatra eny. Dia hoy ilay mpanao siansy hoe io lolo io rehefa mivoaka avy amin'iny tranony kokoany iny dia mila miezaka, mila mitolona, ary arakaraka ny tilomany no ivoan'ny rano avy eo aminy. Dia iny tsiranoko iny manamafy sy manatanjaka azy ary makany amin'ny elany ihany, dia lasa matanjaka ihany koa ny elany dia mampivonina azy, mahavonina azy an'iny hanidina. Ilain'ny lolo mitolona mba ahafahany mamoaka tsiranoko avy eo amin'ny vatany ho amin'ny elany ho izy. Ary izany riavana dia fomba ataon'Andriamanitra an'iny. Ahatonga ny lolo atanjaka. Raha tsy misy tolona ataony, tsy afaka noviana anidina ny lolo. Ary azo ampiarina amin'ny lafiny ara-panahy zany ravana malalaisany. Nanambara ny mpitorotena anankiray fa ao Matteo 10:19 Jesosy dia manao hoe entony zigako, amaivana ny zigako. Nanofony ty rangahy ty, kristiana fetsifetsy. Mitady anao lalan'ny rinina, course circuit, inona moa zany? Lala manitsy makany an-danitra. Lala manitsy makany an-danitra. Tao anatin'ny nofony dia hoy Jesosy hoe samy omena lakroa dolidolo ianareo hazo fijaliana. Lanjaina amin'ny izay ataonareo ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa nandeha ty rangahy ty niaraka tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra riavana malalisany, soa ihany fa tao amin'ny nofo le izy. Dia rehefa lasany kilometatra, nanomboka navesatra ny hazo fijaliana riava. Nanomboka navesatra ny hazo fijaliana. Navelany nandeha ny namany. Mandeha alohanareo fa rahako ihany fa aza matahotra. Nokapainy kely ny hazo fijaliana mba hampiena ny lanjany ny hazo fijaliana. Nokapainy kely. Dia nandroso ihany, ka arakaraka ny fandrosoana, lavitra le misy ny fiainana mandrakizay. Lavitra, sady indraindray sarotra ny lalana. Ka raha lalana sarotra sy lalana lavitra takan'izany, na zavatra kely arangina ao an-damosinao, lasa ohatran'ny taonina ny lanjany io, tsy marina hoe zany. Dia nijanona kely indray izy, inona nataony ianareo? Nikapainy ndraiky io, nanesorany kely, aleo namaiva anazy. Dia nandroso ihany. Tsy hitany intsony ny namany fa lasa lavitra. Ary ny tena marina, efa tafita, efa tonga, izy mbola tia aoriana. Misaotran'Andriamanitra fifahakaiky ty. Saingy nisy ny olana riavana malisana, nisy antsana ngeza be teo amin'ny devant teo. Nisy antsana. Inona no ampiasaina mba ahafahana miampita amin'ny antsana riavana malalisany? Le hazo fijaliana, le hazo fijaliana efa nanenina, nitapahany, tsy ampirefy riavana malalaisany, tsy tonga tany amin'ny alehany. Lanjao ny hazo fijaliana, mila mitolona sika mba ahafahana miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Soa ihany fa nofy. Mila mitombo ao amin'ny Kristy sika. Ity dia avy eo amin'ny croyance fondamentale adventiste. Voantsy isika hitombo amin'ny fitoviana amin'ny toetrany, amin'ny alalan'ny firaisana aminy, amin'ny vavaka isan'andro, amin'ny alalan'ino hoe? Vavaka isan'andro, amin'ny fivokisana amin'ny teniny, senoriry de sa parole, hoy ny teny vahiny. Amin'ny fisaintsainana ny méditation amin'ny teniny sy ny fandaharana, amin'ny firana, amin'ny fiangonana ivavaka. Zava-dehibe ngeny mandeha mivavaka riavana malalaisany. Amin'ny fandraisana anjara, amin'ny fitorinana ny mission ny fiangonana. Rehefa manolo tena amin'ny fandrom-pitiavana amin'ireo manodidina antsika sy ny fijoroam-pahamelona, amin'ny famonjena isika. Mba amin'ny fanampiana ny hafa zany. Dia hanamasina ny fotoana rehetra sy ny andraikitra rehetra ny fanatrehany. Mila mitombo isika, mitombo ao amin'ny Kristy. Ity dia baiboly malagasy ao amin'ny internet. Ino ampiasaiko eo amin'ny tokosendenina, copier-coller. Jesosy dia nilaza eo amin'ny Matteo 4:9-11.
tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa nina ozy izy ny teny rehetra zay lokony vavan'Andriamanitra. Ary teny Jesosy io dia nalainy avy eo amin'ny Deutéronomie 7:1-9 any amin'ny testamenta taloha. Dia efa manamafy an'izany. Ao amin'ny Jeremia 5:10-9 dia hoy Jeremia manao hoe hitako ny teninao. Ataoko ina ozy izy? Nohaniko, sakafo-panahy avana malalisany. Ary Jesosy eo amin'ny Jaona 5:5-7 dinihonareo ny soratra masina. Azo adika ihany koa hoe dinihonareo ny soratra masina. Fa tsaratsara koa ny hoe dinihonareo baika avy amin'ny Jesosy. Dinihonareo, aoka ianareo aniny andinika ny soratra masina. Satria ny soratra masina no manambara. Ary efa fantatritsika Kristy dia mahazo ny fiainana mandrakizay tsika. Izay filazana an Jesosy sy ny filazana Jesosy ry havana malalaisany. Ny manaraka eo lesona sekoly sabata angety tadako ity Fédération France Nord. Inona zao lesona sekoly sabata amin'ity telo volana ity? Petera voalohany sy petera faharoa. Inona ny rapitso? Aleo jerena kaikaiky eto. Relation sociale ozy izy eto. Ny fifandraisantsika amin'ny mpiaramonina. Tombontsoa manokana anga zany ry havana malalaisany. Aiza moa no ahitana an'izany amin'ny fiangonana hafa? Mianatra petera voalohany sy petera faharoa tsika. Mpianatra manao maîtrise doctorat en théologie ingeny manao an'izany cours zany. Nentsika gratuit ry havana. Ary marina zany. Amin'ny alalan'ny fandinihana ny soratra masina, ny fianarana lesona sekoly sabata zany, ahafahantsika mitombo ao amin'ny Kristy. Inona ny manaraka eto? Ity dia site web an'ny Ellen White amin'ny teny anglisy fa tsy fantatra mihitsy amin'ny teny frantsay moa izy zatra mozatra amin'ny teny anglisy. Fa na io amin'ny teny anglisy io ary dia azo atao io ny fidiny ataovy amin'ny teny frantsay izy. Dia ao le boky. Dia sokafana le boky, dia rehefa sokafana le boky ny fitiavana mandresy na hoe ny dia ao amin'ny Kristy sisa. Ary rehefa mamaky ianao dia hitanao mihitsy tena olo-panahy mihitsy spirituel be zany olo zany. Ary zany la olo zany dia manampy ao amin'ny lafiny ara-panahy. Io no resantsika maly hariva ange. Soavany fahaminaniana, tsy zany moa fa amin'ny lafiny ara-panahy fa tsy lesaka ara-panahy fotsiny fa ny lesaka ara-batana, ny ara-pahasalamana. Nisy pastora anankiray antsoina hoe Mitleder, asana ireo mpiara-miasa amiko mety na tsara azy. Fa nanao fijoroana vavolombelona izy indray mandeha fa nisy dokotera izay tsy nety nino mihitsy, ninono ny sabata, ninono ny toerana masina ny an-danitra, ny fitsarana nomboka tamin'ny 420 ny tsy fihinanana andreo zava-padiana, ny sisa sy ny sisa, fomba fiainana kristiana. Fa izy manao hoe tena tsy mety amiko mihitsy tia mino hoe Ellen White nareo ty ozy izy. Hoe mpanompon'Andriamanitra nahazo sindromandry, nahazo ny fanomezam-pahasoavany faminaniana zany. Tsy mety amiko zany. Dia io ny pasteur Mitleder taminy. Fa ianao nga tsy dokotera? Dokotera ako. Ity arany boky. Ina le boky io anareo? Le boky momba ny ara-pahasalamana. Ino zay boky zay? Tana masoandro ny fahasalamana. Vaky io boky io izy izy. Dia kritikeo. Karaha mahita zavatra tsy mety eo anao dia aza mino azy. Zay zany ny défi. Aza mino azy. Namaky izy ary nahita mahadokotera azy. Fa tena dokterany zany nanoratra ny boky ty zany. Ary mahadokotera azy misy zavatra tsy hainy ao. Misaotra an'Andriamanitra fa namaky an'le boky ny Ellen White izy. Dia lasa niverina tany amin'ny rangahy Mitleder, pasteur Mitleder. Marina ny voalazanao, mino ao ankehitriny. Mino ao ankehitriny. Mpanompon'Andriamanitra, izay ny ran'Andriamanitra ampahery hitary-dalana. Hanitsy ihany koa. Enjana zany fantsiny ty raha matoty zany. Mitory teny eo laranga, mitsanga ny Ellen White. Enao mipetra. Fa tsy mendrika ny tory ny tenin'Andriamanitra ianao. Voavaky ny mpanompon'Andriamanitra io. Ilay olona mitory teny eo. Fantsina. Ary vokatra zay fantsina ataony Ellen White zay rehefa. Dia niova fo izy. Ary lasa tena kristianina marina. Tsy amin'ny lafiny ara-panahy fotsiny. Fa amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Ara-piaramonina. Vokatra ny asa. Fanomponana ataony ty raha matoty zany. Fitombona ara-panahy. Hebreo 10:5-20.
aza mahafoy ninao izy izy ny ferahantsika miangona olona mivavaka angereto tahaka ny fanaony sasany le fanaony sasany de mivavaka rehefa sabata ny andro fa eo ihany koa dia azo adika manao hoe misy sasany zay tsy mivavaka rehefa sabata ny andro ka aza manao an'izany tahaka ny fanaony sasany zany fa ianareo tokony anina ozy izy tokony tsy hahafoy ny fiarahantsika miangona fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa maninona antombotra ny andro raha tsy mivavaka loatra zany taloha tiako lazaina hoe raha malaindaina mangatsika sy ny karazany rehefa sabata zao de malala fa atombotra ny andro ryavana laintranga maly ariva angeka efa tena famantarany fa efa ambaravarana laindrasantsika ryavana malalaisany efa atombotra angeny andro e aza mahafoy ninona ozy izy ferahantsika miangona rehefa sabata ny andro de tena aoka tena hoaingana mihitsika ao any am-piangonana ryavana malalaisany zay dadatoana hoe raha fridy zay de nanao fanoharana zay tsy miala ho an-tsaiko mihitsy hatramin'izao ny fiangonana hoy izy de tahaka ny fatapera tsarbo fatapera ary ny membre tsirairay avy izy de tahaka ninona tahaka ny charbon tsirairay avy ao anatin'ny fatapera ka arakaraky ny raha ny charbon ao anatin'ny fatapera ny mampaninona ny mampirehitra midedadeda azy manamasaka fa andramo izy izy andramo aninona esory ny charbon anankiray de atao inona ataovy miataka ery de inona zavatra hitranga amin'le charbon anankiray iny maty mba havelona azy de mila maninona mila miverina miaraka miangona amin'ny charbon hafa ryavana malalaisany aza mahafoy ny fiarahantsika miangona satria fantatrareo fantombotra ny andro ny fitombona ihany koa de mety ho hita amin'ny fijoroana vavolombelona fizarana fanandramana fa tsara Andriamanitra ny fitombona dia mitranga amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara étude biblique zany fizarana amin'ny hafa hoe zao ny voalazany tenin'Andriamanitra voasoratra hoe mety mitranga amin'ny alalan'ny fitoriana mivantana zany tahaka an'izao ataontsika androany arivo zao ary ny fiangonana adventiste de ny adopté an'ity flamary ity ny membre rehetra manina ozy izy mandray anjara feno milaza ny hatsaran'Andriamanitra amin'ny olona rehetra arakaraky ny zarantsika ny mampitombo zay ananatsika ryavana malalaisany za milaza aminareo mampianatra anareo io zao de tena mianatra tokoa ako ary misy zavatra zay mbola tsy hitako tsy nianarako mbola hitako amin'izao fotoan'izao ryavana malalaisany rehefa mizara isika de mitombo le fahalalana ao anatsika fa rehefa tsy mizara itsika de zay ananatsika raha manina very natao ty hiry ty tadidiko tsara teto atsika raha niarany non refrain amin'ilay fotoana malaza hitako ny mpamonjy teny de tiako andrefy eo milaza manina ozy izy ianao ny nanasa ao aty ianao ny nanasa ao aty de hotretrika aho am'izay fa nitaona azy reo amindray anahoana tokoa izy zany ryavana malalisany rehefa tonga tsy misy olona anakiraha manao ianao ny nanasa ao aty misaotra anao aho tomoera amiko tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy de toy izany keo nareo raha tsy miray amiko i Jesosy zany voaloboko ianareo ny sampany raha misaraka amiko ianareo de tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko de arinana ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo de angonina de atao anaty hafa de may fa raha miray amiko kosa ianareo Jesosy ka mitoetra ao anatinareo ny teny de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany amen nareo ary izany no ankalazana ny ray mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatra ianareo na hoe ho porofo ny mampianatra anareo ny hamoaza anareo de ankalazaina ny ray izay any an-danitra hoy Ellen White eo amin'ny Dio amin'ny Kristy ny fitombontsika amin'ny fahasoavana ny fifalitsika ny fahafahana mampiasa atsika de miankina daholo amin'ny firaisantsika amin'iza amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny firaisana aminy oviana isan'andro oviana isan'oro izany hoe mitoetra ho aminy
no ahafahantsika mitombo aminy fahasoavana. Izy dia tsy mpanompoka ny finoantsika fotsiny fa mpanina ihany koa, mpamarana ihany koa. Kristy ny voalohany, Kristy ny farany, ary Kristy mandrakizay. Izy dia tokony hiaraka amintsika, tsy ambolohany sy aparany fiainantsika fotsiny, fa amin'ny isaky ny dingana rehetra dia amin'izay dia ataontsika. Rapitso dia manasa anareo aho mba ho tonga amin'ny fiangonana Saint-Germain manomboka amin'ny 10 maraina, 38 avenue du Motel Champ. Isy fanaovam-batisa rahampitso, indrindrandrindra ho an'ireo izay tsy mbola nahita an'izany batisa asitrika izany. Famelohany izany dia ho faranantsika amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra. Iresaka momba ny asa fisoronana ataon'ny mambra rehetra tsika rahampitso ry havana malaisana. Ary mbola tohiny izany na dia mandritra ny andro ary no antanterahana azy, manasana amin'ny fomba manokana ahaka. Satria izany dia tafiditra ao anatin'ny fitomboana ara-panahy ao amin'ny Kristy. Mba hahafahantsika miray aminy, satria raha tsy miray aminy sika dia oriana ny ivelany ka hodorana amin'ny afo. Fa raha miray aminy sika dia hitoetra ao aminy sika, ary izay angatahantsika dia omeny avokoa, satria mitahy sy momba antsika izy. Amen. Yesu
Hiarakalevina aminao ka hitsangana indray ho fantatra zao toy izao ny habeny fitiavanao. Atao le refrain farany raharaha hiarakalevina aminao. Andriamanitra rainay ao, fantatray ny habeny fitiavanao, na dia tsy voarefinay azy zany. Fantatray satria nambaranao taminay nandritra ny 2 herinandro tsy tapaka, ary mifarana sady amin'ity hariva isy ity zany 2 herinandro zany. Angataka aminao zahay, aoka tsy aho mandrakariva ny fitiavanao lehibe zahay. Tirizo amin'izany fitiavana zany zahay, tantano zahay, fahano zahay, aoka hitombo ao amin'ny fahasoavana, hitombo ara-panahy zahay satria ho amin'ny famonjenanay zany. Raha avy ny fotoana noho ny fankapanahy noho ny asan'ilay ratsy, hampangatsika ampihemotra anay Andriamanitro meteza, hanarina anay, hitaritra anay, hitondra anay amin'ilay toerany fahamarinana. Aoka hatsapa mandrakariva ny mahatontombontsoa manisany mambra ny fiangonana fianakaviana ankonanao anay tsirairay avy. Aoka izay hafana fo amin'ny fizarana ny filazantsara, amin'ny fijoroana vavolombelona fa tsara ianao, tsara aminay ianao, ary tsara amin'ny olona rehetra, na dia ireo tsy mahalala anao aza. Andriamanitro misaotra noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famonjena, noho ny fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
dieniza ratsy mandray any Jesosy mpamonjy di lahoveriana Jeso no miady Jeso no miady ho anao ko apetrao amin'ny ny entanao fay sy no miady ho anao iza rehetra misakana izorana bahoany teo resena sy maintsy ho resena fay sy no miady ho anao miady ho anao miady ho anao olona maro no manantena sy mahatokitoko fa Jesosy tompo no any mpamonjy lana fiainanako miady ho anao miady ho anao le azo antoka ny famonjenao an'izay mankato ny didy folo tsy misolosolo mana radiany Jesosy Jeso no miady Jeso no miady ho anao ko apetrao amin'ny ny entanao fay sy no miady ho anao iza rehetra misakana izorana bahoany teo resena sy maintsy ho resena fay sy no miady ho anao Jeso no miady Jeso no miady ho anao ko apetrao amin'ny ny entanao fay sy no miady ho anao iza